loha hevitrany io dia Kôpia. Manana Kôpia ve ianao? Araka ny hevitrao, inona no mahatonga ny olona iray tsy manana Kôpia? Ana Kôpia satria misy teraka any ambanivohitra dia tsy afaka mamboatra Kôpia any commune. Ie, matetika ny olona teraka trano dia tsy mandeha hopitaly dia tara ny fampandrenesana any amin'ny commune dia iny problème Kôpia. Tena marina ty io zany arakaraka ny ray aman-dreny teraka ny zaza. Mety hoe amin'ny toerana lavitra commune izy dia mety hoe tsy hanana fahafahana hikarakara fiantsarana zaza. Ie, manana mety hoe fahatarana eo amin'ny ray aman-dreny mandeha any amin'ireo fanjakana noratany anazy ao anatin'ilay 12 andro ilay omeny fanjakana. Araka ny hevitro mahatonga ny olona iray tsy manana Kôpia dia tsy fandraisana andraikitra. Ohatra hoe ny ray aman-dreny tsy mandray andraikitra amin'ilay zanany. Izay ny hitako olana iray tsy mbola nanan'olona Kôpia amin'izao. Ie, manana satria ilay teraka tany ambanivohitra be reny dia ilay teraka tamin'ireny zaza. Le manana Kôpia satria teraka tany ambanivohitra izy. Ie, manana Kôpia satria izy any ambanivohitra lavitra. Manana Kôpia satria teraka reny papelina fa amin'ireny zaza ireny. Manana Kôpia to ny avy amin'ny fitondran'ny ray aman-dreny ny zanany. Eny manana Kôpia araka ny hevitro eo fahasahiran'ny ray aman-dreny a mokonkono betsaka nefa tsy dia miasa saina an'ilay izy amin'izao dia lasa tsy manana Kôpia ny ankizy sasany. Eny to manam-potoana mihitsy a. Tokony ny zaza ny dadazaza mihitsy ny makany tsy mahita ohatrany hoe ohatrany tsisy afa-tsy ny milaza ara-potoana ihany ngamba ny tena marina. Vahaolana angamba ny tokony mba misy servisy manokana mihitsy any amin'ny commune mandeha makeny any an-tokotany manoratra izay zaza voateraka dia amin'izay mba tsy sahirana ilay olona le hiakatra aminy. Fanantanana an'ilay olona le mbola tsy manana vahaolana misy fa efa omeny amin'ilay izy anao mariazy fisoratana eny amin'ny lapan-tanàna iny dia efa miteny ny lehibe ao hoe voateraka ny zaza dia makarakara ny taratasy amin'ny manana folo avy nareo karakarana. Araka ny hevitrao, tokony omeny fanjakana fahefana ve ny mpampivelona mba hanome Kôpia ny zaza voateraka? Ie, Tokony satria natokana ho any état civil kosa iny ngamba. Io arakaraka fa ohatrany raha aminahy manokana aloha tokony omena ny sasasasany. Raha miferitreretiko anazy aloha araka iny dia fandro raha le tohery aloha any ambanivohitra tokony hoe amin'ireny tokony hoe sage-femme no omena fahefana. Ny teraka olana ny ray aman-dreny nefa ny zavatra ihany. Araka ny hevitro dia tokony azo fahefana ny mpampivelona. Ny hevitro aloha dia tokony mba hanamora ny fahavitan'ny Kôpia sy tsy mba hamarozy ny zaza tsy manana Kôpia. Tokony omeny fanjakana fahefana mihitsy ny mpampivelona mba tsy hanahirana araka ny zaza hanana Kôpia. Tokony fa ny tena tsara hoe raha ao amin'ilay toeram-pitsaboana mihitsy no manahitana vantana n'ilay Kôpia an'ilay zaza satria mety misy ny fasahirana eo amin'ilay ray aman-dreny. Ie, tokony mahazo alalana ny mpampivelona. Tokony fanjakana lalana ny mpampivelona. Tsy azo mena ny sage-femme tsy azo satria io zany lalàna koa mame hoe tsy maintsy le officier ana état civil no miandraikitra an'izay soram-piankonana izay. Tokony omena satria ny sage-femme no mampiteraka an'ilay vehivavy a dia izy no tokony hikarakara izany voalohany mokonkoa amin'izay mba tsy misahirana be ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana an'ilay izy.